Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo amin'ny Jesosy Kristy, misaotra mamelona anay, tsy amin'ny sakafo ihany, fa amin'ny teninao koa. Tonga ny fotoana izay andinianay isaintsainanay ny teninao. Miasa mahery anty amponay, mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainanay izany, fa hitera-bokatsoa. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Amen. Amin'izao alahady natokana ny fiangonana eto amin'ny F-JKM Mazoina Vaovao Paris, ho alahady ny mpitandrina mianakavy izao, dia ny mpitandrina Zarazaka Jean-Louis izany, sy Ramatoa Ravelona Alahady Flore. Dia ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Exodosy 2:20, ny andininy 2:20 no ifitorantsika, dia ny didy 5 izany. Ary ny loha hevitra banjintsika kosa avy amin'izao afatra sady fampianarana izao dia ny hoe ny fifandraisana amin'ny mpitandrina mivady. Ny fifandraisana amin'ny mpitandrina mivady. Exodosy 2:20, andininy 2:20, averiko vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Manaja ny rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Fantatsika tsara fa ao anatin'ny didy 10 izany. Ny didy 10 izay mizara roa. Ny tapany voalohany dia mampianatra antsika ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary ny tapany faharoa kosa dia ny amin'izay tokony hifandraisantsika amin'ny olona. Ka ity didy 5 ity no manomboka voalohany ny amin'ny fifandraisana amin'ny olona, dia ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Dia ampifandraisintsika amin'ny aloha hevitra hoe ny fifandraisana amin'ny mpitandrina mivady izany. Raha zavaina vetivety ary ity didy 5 ity dia izao no azo ambara. Manaja ny rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Raha atao amin'ny fiteny tsotra dia izao: izay tia sy manaja ny ray aman-dreniny noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Izay moa tsy nidikan'ilay hoe didy momba an'Andriamanitra aloha ny voalohany, satria samy mba tia ny ray aman-dreniny daholo ny olona na tsy mpivavaka aza. Indraindray aza mety resiny sasany tsika mpivavaka, fa ilay didin'Andriamanitra dia mampianatra ny hoe ny fitiavanao sy ny fahataranao an'Andriamanitra ny voalohany. Ary rehefa iny no entinao mitia sy manaja ny ray aman-dreninao, dia misy vokatra tsara ao amen'Andriamanitra anao, misy tambony tsara ao amen'Andriamanitra anao. Inona izay tambony izay? Voalohany, ho maro andro ianao. Io tsy milaza betsahana fotsiny, fa milaza ny atsara ny fiainana ao amen'Andriamanitra anao, satria miaraka aminao izy. Izay ny fiainana tsara indrindra. Tsy miala aminao Andriamanitra. Ary ny vokatra faharoa, honina amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Izany hoe efa misy lova, efa misy fitahiana voahomana ao anao, ka tsisy asakana an'izany rehefa amin'ny fitiavana an'Andriamanitra no hitiavanao koa sy hanajanao ny ray aman-dreninao. Dia azo amarinina eo amin'ny tantara izany ry havana, fa na iza tokoa zanaka naneva-teva na tsy nanaja ny ray aman-dreniny niteraka na nitaiza azy, dia milaza aminao fa tsy maintsy niara-ny todiny izany ratsy nataony izany izy. Ary misy izany, ratsy ny fona aingana tamin'ny Tompo na ny fona tamin'ilay ray aman-dreny. Mety tsy takatra ny sainao vetivety eto angambo izany raha mbola tanora anao, fa anontany io dada sy neny, ao amin'ny fianakaviam-be ao tsy maintsy misy olona ohatran'izany, naneva-teva, tsy nanaja ny ray aman-dreniny, na nahoana ny hafaran'ny fiainany. Ary marina koa izany ho an'izay minia maneva-teva sy tsy manaja ny ray aman-dreny aty am-piangonana. Efa be ihany mantsy izay tantara-piangonana efa fantatra sy hita izay. Tsy impiry moa no afaka miresaka momba ny mpitandrina mivady ry havana, ka dia tsara tsika manararaotra izao alahady ny mpitandrina izao. Manomboka eto izany dia misy fanontaniana vitsivitsy, mety mipoly loatra ny anatinareo any, mbola tsy nahazo navaliny, dia zahantsika valiana ireny. Fanontaniana voalohany, tena ray aman-dreny tokoa ve
ny mpitandrina aty am-piangonana. Valiny, tena ray aman-dreny tokoa ny mpitandrina mivady aty am-piangonana. Tsy noho ny taonany, mety misy zokony ianareo amin'ny taona, fa ray aman-dreny reo. Zany ny ara-tsoratra masina. Tsy noho ny diplômany, azo antoka fa misy mana diplôma mihoatra noho izy ianareo, fa noho ny andraikitra raisiny dia ny fitaizana sy ny fikarakarana. Izany dia andraikitry ny ray aman-dreny. Fantatrao tsara hoe inona ny andraikitry ny zany mpitandrina mivady zany aty am-piangonana. Izy no misolo-tena voalohany ny fiangonana amin'ny zavatra rehetra. Izy no mitarika voalohany ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny hevitra tapaka rehetra. Natao hampahery ny olona rehetra, hivavaka ho an'ny olona rehetra, na izay mieritreritra tsy tia azy. Hiaraka amin'ny olona rehetra, na amin'ny hafaliana, fa indrindra amin'ny ankaratsiana. Natao hiaino sokajin'olona rehetra, natao handamina ny ady sy ny raha manahirana rehetra. Zany rehetra zany no ilazana ny hoe tena ray aman-dreny ny fiangonana, satria zavatra toy izany no ataon'ny ray aman-drenitsika any an-trano sy izay heverina fa ray aman-dreny eo amin'ny firenena. Ka tena ray aman-dreny eo amin'ny fiainam-piangonana ny ray aman-dreny mpitandrina mivady. Fanontaniana faharoa, dia ahoana zany ny fandraisana azy mivady aty am-piangonana? Mazava ny Hebreo 7:17-7. Maneke ny mpitondra anareo ka manohava azy, fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahina, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona, fa tsy hahasoa anareo izany. Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanompotsika azy? Ny hanompotsika azy amin'ny fifaliana. Sange mampafantatra anao satria betsaka ihany izay hita sy fantatra izay, fa mbola maro ny mpitandrina mivady, ny mpitondra fiangonana maro maneran-tany no voatery manompo amin'ny fisentona. Hoy Jeremia izay, mantsy ny zanak'Israely, Jeremia 7:17-7. Fa raha tsy hiaino izany ianareo, dia hitomany any amin'ny mangingina ny fanahiko, satria misy fiavonavonana eo aminareo. Eo masonareo tokoa ny mpitandrina mivady, ohatrany toa tsy maninona akory, toa matanjaka be. Fa ny ankabeazan'ny mpitondra fivavahana, ny mpitandrina mivady, tahaka ny Jeremia, misento, mitomany mangina rehefa mitokana mivavaka irery. Mitomany mangina noho ny avinavina mety atao aminy, mitomany mangina noho ny fanenjana mety mahazo azy. Ifandraisana mpitandrina mivady, nampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, raiso amin'ny fitiavana izy, mba azony manompo amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona. Fa raha voatery manompo amin'ny fisentona ny mpanompon'Andriamanitra, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hahasoa anareo izany. Inona ny dikan'ilay hoe tsy hahasoa? Tsy hahita fahasoavana amin'izany ianareo. Ho voasakana amin'izany ny fahasoavana tokony hiditra aminareo. Koa manaja ny mpitandrina mivady, fa ray aman-dreny miambina ny fanahinareo izy. Fanontaniana manaraka, azo ahitsy ve ny mpitandrina? Amin'ny mahafilohan'ny fiangonana azy aloha, eo amin'ny fiangonantsika, dia tsy maintsy mitondra hevitra hatrany hitondrana sy hampandrosoana ny fiainam-piangonana ny mpitandrina. Tsy afaka miala amin'izany izy. Ary milaza aminao fa tsy zava-mory izany, fa mampieritreritra andro aman'alina izany. Izao kosa, azo ny fiangonana marinina tsara hoe ara-tsoratra masina ve izany hevitra hoentina izany, araka ny fitsipiky ny fiangonana ve izany. Azo atao tsara koa ny manatsara izany hevina izany, na ny manitsy izany hevitra hoentin'ny mpitandrina izany. Izany raha teo no antom-pisininy hoe fivorian'ny biraam-piangonana mpievitra raha ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Tadio fa fiangonana manaraka ny rafitra presbyterianina sinodaly isika,
izany hoe miara-mihevitra sy miara-mitondra ny fiangonana ny mpitandrina sy ny laika. Sainge manaja ny ray aman-dreny rehefa maneho hevitra ianao, fa ray aman-drenynareo izy. Aoka ny fitiavana ihany no manosika antsika haneho hevitra. Fanontaniana manaraka: azo anarina ve ny mpitandrina mivady? Eny avy hatrany ny valiny. Mety diso tahaka anareo ihany izy ireo, mety manota tahaka anareo ihany izy ireo. Azo atao tsara ny mifananatra raha misy fahadisoana, indrindra ny amin'ny fitondran-tena. Saingy izao, inona ny tanjonao raha ananatra olona iray noho ny amin'ny fitondran-tenany? Fitiavana marina ve sa fankahalana? Fampaherezana ve sa fanaratsiana? Misy olona mantsy mazoto mananatra izay izy, fa izay nanariny tsy maintsy tafitohina, tsy maintsy miembotra, ary mampieritreritra izany. Efa namela fianarana ho antsika ny amin'izany Jesosy Kristy. Zareo tamin'ny nanitsiny sy ny nananarana ilay vehivavy tratra mijangajanga, hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5. Ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna izay nitarika vahoaka avy any no lazaina fa nahatratrana izy io. Ireo dia tsy nikendry afa-tsy ny anala baraka nyity vehivavy ity, tsy nikendry afa-tsy izay andetehana azy, dia nitaritaritina tany ho hitan'ny olona rehetra. Izany tokoa ny hoe fitsaram-bahoaka. Efa niomana ny hamono azo faty amin'ny alalan'ny fitoraham-bato, satria namela azy ireo hanao an'izany ny lalàna tamin'izany. Inona moa ny antony mahatonga azy ireo ratsy fanatoy izany? Satria ireo dia voamarina fa tsy mbola ny bebaka tsy mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, ka tsy mahagaga raha tonga ho azy izany aizy ny fo izany. Ary mila mitandrina mba tsy ho tratran'izany masirasira ny fariseo izany isika, fa izay maloto fo ihany no makamamy fosafosa na resaka fanaratsiana olona, ary pozina manimba ny fianakaviana sy ny fikambanana eo. Reto fariseo sy mpanora-dalàna nitarika vahoaka reto, rehefa nilazany Jesosy anefa hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Izany hoe raha raisina amin'ilay contexte dia hoe izay tsy nijangajanga taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Inona no niseho? Hoy ny tenin'Andriamanitra: nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrijandriny. Ay mba mitovy amin'ity vehivavy ity ihany izy ireo. Ary no mahagaga lazaina fa tratra ny jangajanga, tratra ambody omby. Nefa ilay vehivavy rery ny teo fa aiza ilay lehilahy? Mety tao anatin'ireo mpanenjika teo ireo ihany izany. Izany hoe azo antoka fa sady mpanamaritena no mpiapanga reto olona nitarihan'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna reto. Ary loza raha olona toy izany no iaraha-monina. Jesosy Kristy kosa rehefa niatrika ity vehivavy ity, tsy nananatra azy raha tsy efa lasa daholo izany olona izany. Ary teo izy vao niteny aza mangina hoe: izao koa tsy manameloko anao, amin'izao sisa izao aza manota intsony. Izany fomba fananarana izany no ampianaran'ny tompo antsika rehefa mananatra itsika, raha tena kristianina sy mpanaradian'i Kristy. Na pastery ianao mananatra olona anankiray noho ny amin'ny fitondran-tenany, na diakonina ianao na mpivavaka tsotra, ataovy amin'ny fitiavana, mba ho fampaherezana marina. Ary io dia fantatry ny anarina foana hoe tena amin'ny fitiavana izany, ka misaotra anao aza izy. Aza manao ny fomba ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ka hoe aleo amin'ny fivorian'ny mpihevitra raha na ny fivorian'ny mpandray mihitsy amin'izay afa-baraka tsara, na koa hoe aleo amin'ny tambajotra tserasera mihitsy amin'izay miparitaka aingana. Tahaka nataon'ny tompo teto tamin'ireo olona izay niampangana ity vehivavy ity, hiady amin'ny tompo amin'izany ianao ary mampatahotra izany. Manatona azy manokana. Izany no ampianarin'i Kristy antsika ho amin'ny Mateo 7:20 amin'ny 5:20. Raha manota aminao ny rahalahinao, mankanesany aminy. Rehefa mitokana ianareo roalahy, dia asehoy azy ny fahadisoany.
mangata fahendrena avy amin'ny tompo fa mahatonga mampianatra antsika n'izany izy azontsika atao tsara zany rehefa tarihan'ny fitiavana isika koa manajany mpitandrina mivady fa ray aman-dreny afaka hiaino anareo izy fanontaniana farany azo atonona koa ve ny vadiny mpitandrina raha lehilahy moa ny mpitandrina inona ny fiantsonareo ilay vehivavy vadiny mafimafy raha matoa tsara be zany mihitsy no fomba ny fiangonana FJKM fa misy olona ty tsy haiko na fa nahazo volotany dia lasa miteny frantsay zay izy na fiantsony azy tantinina ozy tsy fantatro zany fa dia fambara matolo dia isaorantsika amin'ny tompo fa dia tsy dia le fiantsona ny zava-dehibe fa ilay fanajana araka ilay didin'Andriamanitra fa zao no tiako ampatsahivona atsika ny mpianatra ho mpitandrina rehefa manambady ara-dalàna izy any amin'ny toeram-panomana mpitandrina dia mba miofana koa raha matoa vadiny mino fa niofana ianao na fiofanana ianao raha matoa flora misaotra amin'ny tompo nandray fiofanana ary dikany eo mandray fiofanana mba hazona mampiatra an'izany satria manana zara fanompona izy fantaro fa rehefa atokana ny mpitandrina anankiray dia mba raisy tanana koa ny vadiny ary itenenany ny mpanokana sady omeny fahefana hoe miombona fanompona amin'ny vadinao ianao mitsodraona anao amin'izany izahay koa anaro izay tsy mitoetra ampaherezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra sady andraikitra ny fanompona zany tompoko noho izany tena azo atonona ny vadiny mpitandrina tena azo hitarainana tena azo akana torohevitra azo ankatahana vavaka ampaherezo ny olona ramatoa fa izany ny antson'ny tompo anao ho iamamarina hoe nahazo fanokanana ho amin'ny asa fanompona eo amin'ny fiangonana ny mpitandrina mivady izany ny maha-olom-boantso azo reo koa manaja ny mpitandrina mivady fa ray aman-dreninareo izy alady ny mpitandrina toy izao no fotoana fanavaozana ny fitiavana sy ny fanajahana ny ray aman-dreny mpitandrina mivady araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 7:7 hoe tsarovy ny mpitondra anareo zay efa mitory ny tenin'Andriamanitra taminareo ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amen